Patrick Andrianjanarson eto amin'ny fanolorana miarabana ihany koa mamsoa ao amin'ny lafiny teknika dia kobatanina ho antsika rehetra naiza toerana misy antsika amin'izao atoandroa dia kobatanina koa ho an'ireo namana ny dilam-bato rehetra any manaraka tsy tapaka an'izay fandaharana okazava izay noena fa ifampiarabankira aloha isika. Tsika rehetra ry mpiaino-jaina makasitraka makatelina indrindra to hiditra amin'ny akombaovao misongadina isika ry mpiaino ajaina avy hatrany dia akombaovao ampitaina amintsika avy hatrany mba ho fantatritsika sy homanantsika anamboarantsika ny programantsika anarahantsika ny vaovao zay tena hoe misongadina goavana andahoary arahana netiny namana mpanao gazety Raya eto amin'ny onjam-peon'ny Viva ihany no ho arahantsika avy hatrany makasikasika ny resaka Ambomalaza arahantsika avy hatrany ary zay. Tompon'andraikitra mikasika ny fanabozinana eo anatrehan'ny firenena tsy avolora ministra tompon'andraikitra mikasika ny fanabozinana eo anatrehan'ny zava-mitrangana teraka ny raharaha fanabozinana izay nahatonga fahafatesan'olona sy narary maro nambaran'ny filoham-pirenena fa lahara-pahamehana hatrany ny fanambarana ny marina amin'ny vahoaka malagasy manoloana izany ampiantso ireo ministra tompon'andraikitra misehatra voakasiky ny raharaha fanabozinana ny filoham-pirenena etsy amin'ny lampam-panjakana Iavoloha anome tatitra fanazavana feno izy ireo hoentina manazava ny zava-misy izay fepetra ndraisina ho tanterahana ny alakamisy 24 ny volana Jolay amin'ny 7 ora alina ity diniky ity ary andeha mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana tanjona ny tsy hanana ny vahoaka aia sy fanontaniana mitobaka indrindra ho an'ireo fianakaviana voakasika fahafatesana sy ireo mbola miady amin'ny aretina any amin'ny toeram-pitsaboana. Zay ny vaovao ngezabe zany amin'ny alakamisy ariva amin'ny 7 ora alina arahana amin'ny haino amanjery na ny TVM zany sy ny RNM fa hitafa mivantana amin'ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo ministra sy ireo olona voakasikasika an'izay resaka fanapozinana zay goavana tokoa zay fa dia amin'ny alakamisy zany izay vaovao goavana zay amin'ny alakamisy amin'ny 7 ora alina. Fanapozinana tetsy Ambomalaza ihany vita amin'ny fanadiadiana ny feno asina notazomina etsy fiadanana ny reniny. Antsirabe may hatramin'ny 520 isan-jato ny tsenan'ny sabotsy. Andro voalohan'ny baccalauréat olona iray mitonona ho polisy tratra ny soloky amin'ny fivarotana lazadina. Mpikaroka fandikan-dalàna komisera sy ofisier miisa 20 no nahavitany fianianana. Vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino-jaina makasitraka makatelina indrindra to. Tondra famakafakana kely sika dia avy eo ianareo hisehatra amin'ny antso amin'ny finday ohatrany somary manahirana ihany raha ohatra ka ho atao teny mandalo fotsiny ny zava-misy sy ny zava-miseho ary raha mpanao gazety ny tena mitondra famakafakana tsy dia metraka hoe fa kosa eo ny fahatotombanana amin'ny sehatra ny fifanajana sy ny fifampiresahana ahafahana mijery ny zava-misy amin'ny olana mitranga. Ny zavatra niseho maly zay ny ataoko hoe tsy mety raha tsy valiana miarabanao aloha Jean-Claude miaraban'ny Patrick miarabantsika ny tokatrano kely amiko hoe Jean-Claude vetivety atao hoe tsy atao mandalo fotsiny zavatra ohatr'izay satria nahoana lasa mandray zavatra tsy tokony ho raisiny le olo-pirenena lasa manjary diso repera le olo-pirenena amin'izay fotoan'izay Jean-Claude satria raha omaly alatsinainy dia nisy ny filan-kevitry ministra izay ataontsika hoe nanala olona anankiray olom-botendry anankiray avy eo amin'ny ministera amin'ny fahasalamana niala teo amin'ny toerany zany noho ny sehatra tsy araka ny tokony ho izy mazava ho azy matoa ianao ohatry ny olona any am-pianarana ihany io matoa ianao raha mivoay any am-pianarana efa misy fanapahan-kevitra goavana ny raisy ny mpampianatra ohatran'izay ihany koa ny mpiasa ny ampiasana matoa ianao voaroaka dia misy an'izay dia ohatran'izay ihany koa tao anatin'ny filan-kevitra ministra rehefa nisy ny fanapahan-kevitra dia nisorona zany zay olo zay ngamba fantatritsika tsara zay tsy aveko etsony fa ny zavatra misy dia ity misy hainao manjery amin'ny fanoerana mivoy mafy eny izy io
ary manmetsiny ny fitondram-panjakana sy finankevitry ministra normal so ihany ary fa afaka le olona so ihany ary fa afaka fa aia zany le olona ny sorina de nandeha nitaraina tany amin-jareo fanoerana de nataon-jareo alao inona any anatin'ny onjam-peoany ny fanadiadiana sy famakafakana zay netiny de hoe za hoe so ihany fa ny sorina teo zay olona zay ary tena isorako mihitsy ny fitondram-panjakana fa ahoana moa Jean Claude zany no andeha kako avocat any namana mpanao gazety anankiray any amin'ny onjam-peo fanoerana hitanisa verbe sy hitanisa zavatra maro mahakasika ny olona io ka mety anamboatra fiteny mihitsy ka tsy fetezan'le fomba fanalana an'le olona fa inona ny antony erovanao azy de naninona koa le olona no nila vonjy tany hoe mba tataseo kely ao so ihany oa zay le ataoko hoe tsika ane mandinika zavatra betsaka ao anatin'izany ary zay ny atahorana hoe tsy ahavoasoloky ny sofin'ny olona miaina tsy ahavoafitaka ny hevitry ny olona isaina satria nahoana raharam-pirenena ny resaka raha tsika nge na eny daholo izy amony tsy ny safoka tamin'ny teny nataon'iny ramatoa iny intale iny tamin'ny anao manjery hita rehefa nyresaka de hoe ahoana moa ka ny olona rehetra ary ny safoka kay zany hitan'ny fitondram-panjakana le lozika be ny analany azy fa ny tena nahagaga de hoe omaly ny zavatra iny androany le onjam-peo anankiray manao avocat ngeza be mihitsy de hoina ianao ihany ny afabarakako ianao nge ny ataon'olona resaka ao am'le izy voaroka tamin'ny asanao ianao de nila vonjy tary de nataon'ny olona resaka publieny be mihitsy de ny olona maivava sy hoahoahoa amin'ny fomba fiteny paritra sambihafa anao sainao miteny de hoahoa inona ny dikany ny dika inony zany raha izaho manokana malahelo ny tongolon'ny Ejipta malahelo ny toe tsy aloha tsy nanaonao foana fa nisy zavatra mifono zany tao anatinao tao natoy zay sahady le réaction misy nisy tetika zany namitahanao an'le olo-pirenena namitahanao an'le ministra namitahanao an'le filoha-pirenena mazava ho azy matoy zany sahady ny zava-misy etsy an-taniny zay le mitanisa koa anatin'le izy lazaina fa misy olona manoka atokisan'le filoha-pirenena député io izy malala ny teny ny teneniny mino koa fampiainy koa babedabe ny hainao an'le izy fa tsy maintsy valitsika le izy androany satria nahoana manjary diso repera ho a le olona lasa isaina zavatra any amin'ny zavatra tsy tokony isaina de tenitenenina le olona hatramin'ny anaran'le député ary moa zany izy koa moa solom-bavambahoaka raha teo sady mpanao gazety no mitatasika an'le izy de mety hoe amin'ny mahasamby zareo député ngamba de ao tsy maninona na de famingavinga kely amin'ny anarana sy ny karazany eo tsy haiko na fametaka solona anaranao anazy zay fa le fomba fitenenana hoe manana olona manokana fa am'ireo mitaraina am'ireo miresaka fa reo ny tena atokisan'ny filoha-pirenena ka ahoana moa ny atokisany ianao kosa na inona olazainao eo na inona olazainao eo ianao nge fa niara-dita amin'ny filoha-pirenena io tamin'ny fotoanandro jusqu'à présent tsy tafaverina niaraka tamin'ny tsony ianao ny olona niara-dita aminao de azoko lazaina hoe olona manamy maizy azy afaka ny saina sy ny saito nametraka ny fitiava-tanindrazana sy ny fitiavana amin'ny firenena ary ny fitiavana amin'ny vahoaka anisan'izany sénateur ange zao raha matola latiny sa tsy marina betsaka niaraka taminy tamin'izany fotoana fa maninona no mitondra ataontsika hoe marina fa hoe démocratie amin'ny teny fa sainina ihany le zavatra satria nahoana tsika le miteny eto amin'ity micro igny Jean Claude tadio tsara fa olo-pirenena miaino atsika ary ny rehetrarehetra betsaka miaino sarotra ny andeha amin'ny savy ny sain'ny olona amin'ny zavatra tsy izy ao le olana karadiniana zany raha manana alahelo ianao amin'le filoha-pirenena raha manana alahelo ianao amin'le fitondrana anao zay fa tsy niany kosa ny vingavingaina ka sarotra ho anao raha hitady crédibilité ka na hitsangana ary ny problème moa ny olona efa mifitahanao rainy 44 tsy ho vita mihitsy tapahako ny tanako sy tapahako ny zao sy inona efa be da be ny azon'ny olona hitsaraina ka maika moa hoe ianao fa mitsangana amin'ny situation ny-javatra ohatran'io vao maika nepotika sy ny rava tanteraka ny ao anatinao zany ao anatin'izay zavatra zay satria nahoana manoloana amin'ny vahoaka malagasy mety hiteny mety misy mipombanao tsy maninona fa tsy ho maro
tsy ho betsaka e za tena miteny an'izany satria nahoana ireo olona ireo misy sainana ny resaka ho resahana ho aminy ary oka zava tompoko ia reso kely mampatrika le resaka tamin'ny fanalan'ny tompony andraikitra iny dia misy moa no mivoy resaka hoe tsy mahagaga fa dia ny filo mihitsy no mendrareo tsiny hoe olo loatra ireny ny rahana miasa fa tsy mahita olona mihitsy ve le filo tonga dia tsotsoroko angapan'le resaka hoe tony ny zanaka ao an-trano ianao a rehefa miteraka vatana ny nateraka ao fa tsy mifanahy ary io zanakao io rehefa miresaka aminao dia ozy ianao hoe ty zazy ty ny tena endrindrindra eto ambonin'ny tany fa vao mivadika kely ombadiky ny tamboho io a dia ny olona mitantaran'ny adalany dia mety mbola tsy mahita ianao fa rehefa misy olona ray na roa na telo mitantara ka mitovitovy le fitantarana an'le adalany nataon'le zaza dia mandray fepetra amin'izay ny ray aman-dreny misy fomba fiteny malagasy hoe tsy niteraka fanahy fa niteraka vatana ary maika efa hoe mpiara-miasa ireo mpiara-miasa amin'ny filoha ireo tsy nisy olona hoe niarany taizana taminy ka mifankafantatra toetra hatramin'ny mbola kely hatramin'ny fahalehibe fa noho ny fahatokisana apetraka amin'ny hoe olon-dehibe mifampatoko dia omena andraikitra dia nefa rehefa avy eo a mibolila tsy mahavita andraikitra ary za mino fa tsy iny rery tsy nitale iny rery fa mety mbola betsaka ihany koa no tokony mbola ho diovina manodidina an'izay satria misy ireo zay nametrahana fitokisana no tsy mahavaly an'ilay politika akapobe ny fanjakana napetraka fitondram-panjakana hoe ty ny lalana izorantsika nefa misy ny sasany mbola mibolila mivily ary na mivily arya reny zavatra reny zany a mino fa tsy maintsy mbola isy a ny hoe akoatran'ireny zany ohatra maholo-motendry koa Jean Claude à tous les moments azo esorina foana azo esorina satria tsy toerana mandrakizay io fa ifandimbiasana io rehefa tsy mahavita niraka ianao dia mendrika ianao zany miesorina aloha soloana ny hafa ihany koa ary iny hafa iny ihany koa tsy voatery hoe ity ny napetraka eto dia ty anjely satria hoe olombelona sika mety hafa ny toetra ahafantarany mampatrika anahy isan'andro fa rehefa omeny mampatrika andraikitra dia mety miova indray ny saiko hoe ataoko ohatran'izao indray ty satria manana an'le fahefana dia mety hotezitra mampatrika tsy izany kosa Jean Claude mifanarahana fa tia ny fanarahana fa aleo anao miala dia soloana hafa indray ohatra hoe alaina indray mamosombo ny eto amin'ny toerako ohatran'izay io zavatra io ary reny zavatra reny tsy tokony ho voizina be resaka politika hoe ka ny ekipany filoha rajoelona mihitsy tsy mahay mifidy ekipa tsy zany kosa e olombelona ho io ary mety hoe ny afantarana an'le olona isan'andro ary io mino fa tsy ny filoha rajoelona ihany koa no hoe tompony andraikitra feno tamina nendry an'le olona fa mino io any manana ministera manana département izy ao e ary na ireo ministra zay nanendry azy koa ary mety ho voafitaka ihany koa satria mety zay koa ny toetra nafantaran'le ministra azy fa napetraka amin'le toerana izy a dia avy eo nefa ny zavatra hafa ny nataony dia tsy maintsy ndraisina fanapahan-kevitra ao anatin'ireny hoe filan-kevitra ministra ireny ka izany zavatra zany tsy tokony roitina be anaovana resaka politika tsy tokony roitina be hoe ka ireny ny tarafana fa ohatrohatran'ireny daholo zany izy rehetrarehetra ao anatin'ny fitondrana misy kosa miasa aloha tena misy miasa mendrim-piderana fa misy ihany koa ireo zay tazanao fotsiny fa tsy hitanao inona le zavatra tena mivaingana taony ary misy ihany koa ireo tena sady tsy tazana ny tsy manao nininona mihitsy reny zany zao anisany hoe mety isy ihany koa fanadiovana amin'ireny zavatra reny satria io a ny filoham-pirenena rehefa misafidy olona miara-miasa aminy dia fantany fotsiny hoe ity olona ty tokony havitan'izao ty olona ty tokony havitan'izao ary misy ny fanadiadiana atao aminy hoe vitanao ve ty andraikitra ty dia omena an'le andraikitra izy fa rehefa tonga ao amin'le toerana amin'izay izy rehefa avy eo a faly ny azo an'le andraikitra fotsiny dia manaiky hoe mahavita n'io andraikitra io fa rehefa tonga ao izy a tsisy nininona atao reny zany mino fa tsy ny tale iny ihany no tratran'izay zavatra zay fa mety isy ihany koa amin'ny département hafa mety ho tratran'izay ary tsy voizy ihany inge fa ny talohan'izay inge fa be dia be ireo hoe ny esorina tale ny esorina dia ny soloana hafa
tsy tamin'io département ny fahasalamam-bahoaka io ihany hoe ministère fahasalamam-bahoaka efa nisy tamin'ny ministère hafa fa maninona hoe tamin'ity ministère fahasalamam-bahoaka ity nyroitina lava be le izy ary mipakatra any amin'ny filoha-pirenena ilay impact n'iny fanesorana iny namoizana an'lizy moa Jean Claude de somary nampime azy satria nahoana avy any Mahajanga manko le tale iny de olona mba nianterany zany resaka an'le izy mba hoe ny ao an-tsainy zany de hoe rehefa niesorina teo izy de andeha hitaraina any de manao fiteny Mahajanga le namana mpanao gazety sady solombavam-bahoaka mitanisa an'le resaka de nieritseritra izy fa hoe ady zany ny amely an'le fitondram-panjakana fa hoe salamzao ka io tenenitsika tsorina resaka fa zao io zany rehefa ohatra ka handray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ary io manamarina angeny teniny na inona ho teneninao na inona ho teneninao de zay raha ohatra ianao tanisa zany le namana hoe TGV de bon zay le izy train grande vitesse zany manala an'izay tsy izy miazaka zahana mihitsy hoe esoa rehefa tsy izy fa tsy mety de rehefa tsy mety de tsy mety ka na conseil de ministre na izao de zao ary misy conseil de ministre zoan'izy ireo manao an'izany sa tsy marina Jean Claude anazy zay inona ny alahelinao zany inona le problème zay no nataoko hoe soa ihany fa ny esoriny iny olona iny satria fa ny fonifono zany zavatra maro samihafa atao ka io zay moa zany nitoetra naseho anjoko rehefa voaniongotra izy zany de ora firy taorianan'le izy zany zao de any amin'ny ainao manjery mpanohatra zany izy amin'ny fanoherana mampitatasiaka olona amely ny fitondram-panjakana hoe petao mafy eo rehefa ny esorina tamin'io toerana io asio mafy eo le ministre asio mafy eo le flou asio mafy eo le zao fa izy ave de eny eo de isy conseil de ministre sahala am'izao conseil de ministre isaky ny larobina zany mampatrika azo atao foana zany ka zay eky io isaky ny adiny roa rehefa misy zavatra hoe maika tsy maintsy atao fa tsy voatery hoe iandro isaka larobia zay vao anao zay ary io moa efa miresaka conseil de ministre zay antsika zay hoe filakevitra ministre zay de misy miteny hoe fandaniam-bola ny manao filakevitra ministre any amin'ny faritra rehefa manao fitsidiana any amin'ny faritra be de be ny olona zarany olona ave misy an'izany misy etaetan'ny olona mba mety eny reo mpikambana amin'ny gouvernement ary mety mba ho tonga eo amin'ny filakevitra ministra fa misy inge etaetan'ny olona any amin'ny faritra na mitaraina amin'ny solombavim-bahoaka na amin'ny loha olona na tompona andraikitra maro samihafa mety misy ny etaeta hoe tsy tonga tanteraka zany mety voatelina na adino tsy tafita any amin'ny mpikambana gouvernement fa ny fidinina ifotony tahaka ireny de ahafahan'ny fitondram-panjakana maka zay etaetan'le vahoaka iny fotony ary mamaly zany araka ny fahefan'ny fanjakana fa tsy voatery hoe rehefa mangataka kosa de tsy maintsy voatery hoe ekena daholo aloha ohatrany zanaka ao an-trano ihany io raisiko ohatrany ao tokantrano ihany hoe ny zanaka ao miteny hoe ividianao ndry Prado 2024 valeur-na 4 milliards ry za dada ataoko kilalao arakaraka zay fahefa mividinao trano no afahanao mamaly an'izay ary toraka zany ihany koa ny etaetam-bahoaka hoe inona no azo valiana eo ny eo inona no azo valiana rapitso inona ny azo valiana afaka 5 taona na 7 taona arakaraka n'le faharetan'izay fa tsika malagasy koa matetika zay hoe rehefa mangataka zay tsika de mangataka amin'ny maraina de ny ariva mila azo fa rehefa tsy azo ny ariva de lazaina io ndray le fitondrana fa mametrapetraka fotsiny ny ekena le izy nefa tsy voavaly hatramin'izao zay zavatra zay ny filakevitra ministra iny tsy hitako zany zay tokony hoe olana na misy foana amin'ny filakevitra ministra isan'andro isaky ny adiny ray ary raha misy ohatra ao anatiny hoe fotoana ilana an'izany de tsy hitako ny olana fa iny zany de hoe fa maninona moa no natao tsy maintsy natao aingana le conseil de ministre nanalan'iny olona iny misy antony ao rehefa mitantana firenena de mila mafantatra hoe inona le zavatra ilaina maika inona ny fipetra raisina maika de arakaraka zay ihany koa nanaovana le filakevitra ministra filakevitra ministra na mitety faritra ary inge goavana be reny satria nahoana zaran'ny olona ary misy inge olona any faritra zany loatra tsy mbola nahita an'izany ministra zany za tena miteny anao misy olona tsy mahafantatra hoe izy zany ministra zany fa mba tombo ngeza be ho an'izy ireo koa mifahafantarany an'izany sy tena sahako milaza aminao betsaka ny olona any tsy nahafantatra hoe ry ministra n'izao ry ministra n'izao zay vao mba hita amin'ny masony
anisan'ny tombony ngeza be zany fampahafantarana an'le olom-pirenena arak'izay mba tratra aloha sy izay mba fantatra fa mifanaovana filan-kevitra minisitra any amin'ny faritrany diso koa ny fitenena hoe fandaniam-bola sy ny karazany fa fantatra ireo mpanao politika zareo hoe zany Jean-Claude hoe ilainy reny fantany zany fa hodiny adala fa entin'le fanoerana mandeha any amin'ny tsizy fotsiny de miteniteny foana fa oka zavy ty resaka ty aloha intsy be le resaka mpanao politika angereo mafantatra angereo zaranreo ary misy langazy maro samihafa ho resahana foana amadibadiana ny sainao eo amantsim-patsihana an'izay azo fantsihana aloha de zay mba tratra aloha iny de mba tratra sy azay tsy tratra de eo manaboraka amin'ny marina ohatry zao oka zao raha itodiana moa zany raharambo malaza dia anisany hoe miteraka resabe izy iny ary nitoy hatrany ny fanadihadiana misy ireo anisany hoe fianakavian'ny arambona zay efa noenona ary misy ihany koa ireo mpikarakara ny tsingeritaona moa zany zay efa noenona ary raha mifantatra dia tokony hiakatra fampanoavana androany ny raharaha ao anatin'ireny rehetrarehetra nefa ny raha fanjavany ny mpisolo vava iray omaly ny ona tamin'ny mpanao gazety hoe tsy maintsy mbola raha ohatra raha ka miakatra fampanoavana ka misy ny ohatra hoe fampidirana ponja vonjomaika alohan'ilay olona zay ayahina dia tsy maintsy mbola misy ihany koa ny fanadihadiana lalina sy ny fikarohana tsy maintsy atao ihany koa mikasika an'ireny rehetrarehetra ireny fa io zany hitarina ho aly izy amin'ny resaka politika ary ohatra na manokana lasa ohatrany hoe roitina be de lasa ohatra ny voaviravira indray ny anaran'ireo zay namony ainy sy ny fianakavian'ireo namony ainy lasa viraviraintsika mpanao gazety viravirainy mpanao politika ary misy mihitsy ara ny hitanao hoe ao anatin'ny fomba fiteny de lasa hoe sanatriny vavy hoe zara raha nisy an'iny ahafahana amin'ny teny zara raha nisy an'iny ahafahana amin'ny tsikera zara raha nisy an'iny ahafahana mamelona indray le fatany efa maty ao anatin'ny tontolo politika zay efa tsy hita tsony tsy tazana tsony nandritra ny amam-bolana maromaro fa ohatrany hoe zarany sasany ara nisy an'iny ahafahana mipotra amin'ny tele miaino amin'ny aino vakijery zany zavatra zany anisany hoe mivoana ao anatin'ilay kolotsaina malagasy misy fomba fitenitsika zay hoe manararopaty sanatriavin'ny vava hoe mba miteny an'izay fotsiny hoe le fomba fahitako ana manokana zay fomba fahitako ny toe-javatra misy am'izao de ohatra ny tafiditra ao anatiny le hoe manararopaty to zarany sasany raha nisy an'ireny tranga etseroa reny hoe nisy ny tranga tary de tranga tary de tranga tary de zany zavatra zany mampalahelo fa tokony hoe ao amin'ny sehatra politika de tokony resaka politika mazava no resahana fa na le fianakavian'ny manamanjoa ara lasa ohatrany mampalahelo satria lasa voarivotra gauche droite le olona izy efa manamanjoa raha teo ny avany efa tafiditra ao anatin'izay hoe midona-pahoriana zay izy de tsy tokony mba lalovina amin'ny resaka politika re tompoko aleo ny politika zavatra hafa iny raha iny zavatra hafa fa tsy afangaro ary ny tena matsikaiky de hoe ny olona ny ampitan-dranomasina any amin'ny 4,5 kilomètre trany nohatra amin'ny mahita ny toe-javatra misy eto Madagasikara ary matetika de mivaralila foana ny zavatra teneniny raha miteny zavatra ray izy androany raha-pitsy tonga de voapirofo fa diso le zavatra teneniny de mbola mamerina ihany de ary mahagaga de mbola misy ihany ireo andihana malagasy izay mino an'ireny zavatra ireny ny olona eto toerana zay mahita amin'ny vaovao io moa ny mikasika ny raharambo malaza iny de ny teo fampanoavana efa namin'ny alalina mihitsy hoe ho an'ny mpisolo vava de afaka mijery ny antota-taratasynady mikasika an'ireny afaka mijery mipirofo rehetrarehetra fa io de asesika ary io ny tena mahagaga hoe sady tsy fianakavian'le ny arambona mitsinitsinyle ny arambona no mitaky hoe avoe marina manana mpisolo vava reo ary afaka mijery ny antota-taratasynady mpisolo vava hoe inona marina mikasika an'ireny ary ny teo amin'ny fampanoavana koa moa miteny de hoe afaka atrehana ny fitsarana an'ireo rehetra zay voaroroy
tao anatin'ny resaka fanapozina teny Ambomalaza iny afaka trehana zay afaka mijery ianao zany afaka mihaino ianao zany hoe inona marina nisy zavatra namboamboarina ve tao inona ny antony nanenjehana ny reto olona reto fa io zany atsika rehefa misy zavatra ohatran' zay dia afangaro resaka politika foana ary matetika zany na voantsika teto hatramin'izay ohatra hoe mpanao gazety na tompony andraikitra ambony voasaringotra miraharaha zay tsy ao anatin'le asany ohatra hoe mpanao gazety za ohatra tratra nangalatra koa ka voaroroy amin'iny alatra koa iny dia voizina hoe efa tsy rariny tsony fa hatramin'ny mpanao gazety ka draina tsy tamin'le asa fanaovana gazety nefa na voaroroy afa tamin'ny resaka alatra koa raha mpanao politika tratra ohatra nanao namin'ny taratasim-bola tsisy antoka teny amin'ny banky ka enjehana amin'ny fitsarana amin'iny dia lazaina fa manao anto zay ny mpanao politika satria avy eo amin'ny any io mpanao politika io dia enjehana tsy antsono any resaka ary io dia averiko foana hoe lasa mampalahelo le raharaha Ambomalaza satria lasa ny politika indray no voizina manoloana an'ireny ary ny tena mampalahelo dia sady tsy tompo-kavana ny tsinitsiny le fianakaviana ny lasa hoe avoe marina mikasika an'iny raharaha iny inona ny zavatra fiempen'ny fitondram-panjakana ny fitondram-panjakana namono olona tao sorona fa mo fitondram-panjakana ny organiser anniversaire ny fitondrana raha nandray any tanana ireo zay niarambona rehetra tamin'ny fitsaboana ny fanavotan'ireo olona reo dia mbola any amin'le fitondram-panjakana no menatsiny ary io dia tokony mba hatsahatra le fampiasana an'le anaran'le tanora maty namony ainy anaran'le fianakaviana zay manamanjoa satria lasa ohatrany hoe vingavingaitsika loatra ao anatin'ny tontolo politika na eo amin'ny asa fanaovana gazety izay zavatra zay ary tsy mendrika amin'ny maha-malagasy ary tsy mendrika amin'ny maha-kolotsaina malagasy lasa ohatrany hoe averiko ihany le hoe manararopatsika tozara raha hoa nisy an'ireny afahana miteny foana ao anatin'ny politika satria to efa nangatsika tanteraka efa tapidalaka le ton'ny sokona manambato tsy hitatsony zay resahana dia zara misy zavatra ohatran'ireny ary nirariana moa dia azo fahasalamana daholo reo mbola mitsabo dia mba anana fiononana ireo fianakaviana ary ivoaka ny marina tokony hoatrehantsika rehetra eny amin'ny fitsarana rehefa tonga amin'ny vanim-potoana hoe ekaran'ireo fitsarana satria fampanoavana miteny hoe azo atrehana ny fitsaranan'ireo voapangy ireo ary ny mpisolo vava an'ireo olona ihany koa zany tafiditra ao anatin'ireny raharaha reny dia afaka mijery ny antota taratasina ady eny amin'ny fitsarana mba hahafahany mamantatra hoe manahoana marina fizotronyilay fanadihadiana inona marina ny tena zavatra marina tao anatin'ireny ary mino aho fa tsy maintsy mbola hiditra ao anatin'izay hoe fanadihadiana lalina zay ny eo anivon'ny fitsarana sy hijery ny pirofo maro samihafa anampiana ny vesatra rehetrarehetra zay eo am-pelantanana ka anjaran'ny mpisolo vava ny tokony manamarina an'ireny fa tsy isika vahoaka ety ivelany sady tsinitsin'ilay olontsika ny tsy mpisolo vavitsika isika ny lasa miditra lalina satria te hijapy moa fomba fiteny zay hijapy amin'ny raharaha politika ao anatin'iny zavatra iny ampifangaro an'iny raharaha Ambomalaza iny amin'ny resaka politika ny fankahalana an'ilay fitondrana dia apetrao anao zay dia amin'ny zavatra hafa ianao mikritika ohatra hoe misy asa nataon'ilay fitondrana tsy mety hitanao zonao mikritika satria izay no mampanohatra anao ny atao hoe mpanohitra dia io ny asa mpanohitra zay dia mitsikera ny fitondrana sy mitondra vahaolana mandroso vahaolana ihany koa raha azonao atao izay no anjara mpanohitra ary ny mpanohitra zay mitsikera moa zany tsy dia omeko tsiny fa le manararopaty kosa iny zany tena ohatrany hoe tsy mety iny na dia ny toetsaina malagasy tsy amin'izay mihitsy tsy adala ny tolo ny teny hoe aza manararopaty fa ny fahorian'ny olona reny efa mafy mbola ve sara tsika ihany koa tsika mamendro fendro mpanao politika mpanao gazety mamendro fendro an'ilay raharaha ary indraindray ary lasa ohatrany tankina tsy hitan'le fianakaviana zay ho tenenina satria ohatrany voaritrotra ato amin'ny akavia izy voaritrotra ato amin'ny akavanana izy any ka tena hoe tsy hitantsony zay zavatra ho tenenina fa reny na hiteny ary rehefa avy eo mety hiboretika dia eo indray tsika ny anararoatra indray hiteny hoe misy an'izao indray ary io moa na ny hoe vaovao ofisialy avoaka ny fitondram-panjakana ary matetika dia ohatrany hoe tsy mino an'izany zay fa zao no zavatra misy io moa no teny omaly dia hoe ataony
anketiny ilay ramatoa kely tompony anniversaire de io ve de ho marina indray de misy olona miteny manany ihany hoe maninona raha maka congé mihitsy ianareo a de manara-maso hatramin'ny farany antiraraha tya arao daholo ny hoe nakaiza ny mpitandro filaminana nanao ankety a de noentina taiza le olona rehefa avy eo a de rehefa ny akeny amin'ny fitsarana de natao aiza de manahoana sy manao izany zavatra zany manakaramaha koa avocat ohatra zay koa ny tenen'ny olona manakaramaha avocat mba manampy eo de iny avocat iny afahanao maheno ny vaovao rehetra manodidina an'io fa aza roitina amin'ny resaka politika re tompoko resaka politika ny toe-javatra toy ireny fa ny zavatra azo resahana ngeza be fotsiny Jean-Claude ao anatin'iny de tsotra be mampalahelo aloha ny maty zay zany de averiko tena mampalahelo fa ny zavatra misy mino marimarina fa nale fianakaviana ary de mety ho menatra manoloana ny zava-misy ihany fa tsy arakaraka ny zavatra nieritreretin'ny sainy ny etapy misy nandalovan'iny toe-javatra iny mandrakitiny androany satria nahoana apahatsorana zany no tenenan'ireo olona rehetra zay niarany zavatra misy tao anatin'le izy hoe nisy pozina hoe mibatilio kely fa tena fanapozinana ra-tsakafo ohatran'izao salama zao de nisy ny fandraisana andraikitra eo anivo ministera amin'ny fahasalamana zany mazava ho azy de tsy maintsy manana any andraikiny izy hoe inona ny nahazo anareo tamin'le sakafo de rehefa nijerena le sakafo de notiliana mihitsy de rehefa hita zany de hoe nisy ny fanapozina ianareo tao na tonga n'io toe-javatra io mizotra ihany ny fianakaviana manoloana an'le izy tokana ny fianakaviana hoe tsy ekenay fa apetraka eo am-pelatana amin'ny fanjakana ny fitoriana ny olona mety nahavita an'izany zavatra zany taminay eo zany ny zavatra misy fandraisana andraikitra goavana be mitsangana amin'izay ny tompona andraikitra manao fanadiadiana ao anatin'le izy ny diran'ny fitondram-panjakana de ny hoe iza no nanapozina iza no namono an'ireo olona be da be reo am'ireo fianakaviana reo zay ny zavatra misy ao anatin'le izy tsy misy mihitsy aho resaka déroulement politika na kely varavety ary fa samy nandray ny andraiky ny daholy ary mahafanjakana amin'ny fanjakana de manana ny andraiky nraisiny izy manoloana an'io na inona fahaizany sasany miresaka na inona fahaizany sasany miresaka de marina ten'ny Jean-Claude mandeha makany resaka ara-politika mivoy atsy mivoy aro de le fitondram-panjakana no menatsiny de ndraindray mihitsy ary le président André Rajoelina nytonontononina hoe zao inona kiny idirany eo ngely izy ka ozy izy zao hoe raha olona mpanao politika ka mba manam-pahalalana ho tonga am'izany ve ny ady hevitra mbomala de io ndray zany zao satria nahoana mitatra le de jereo fahatsoram-pon'le filoham-pirenena ho ampanatsoana daholo satria nahoana efa mivangongo loatra zany le resabe ary ho fiarovana n'le fianakaviana ihany koa ao anatin'le Jean-Claude afatarana ny zavatra misy satria mbola recherche foana io ange hoe iza ny nanao an'io zay izy de manampy zany le fitondram-panjakana ijery lalindalina kokoa hoe iza ny nanao an'io ho fatarina fa tsy misy mihitsy eo resaka hoe iza mpanao politika nanao an'io na politika na inona ny tiana atao tamin'io na inona ny atao tamin'io tena tsika zany mila mahay mandray ka ozy izy hoe okotsika tsy ho voarebireby ny saina fa na le fianakaviana ary zao tena mety miteny rery mihitsy hoe tsy napozinay ohatry zany koa ny fitarainana netinay fa lasa misy manitatra zavatra mandeha any amintsy izy fa nenay ny objectif angeza be tiana hitratrahana de hoe tadiavo iza ny nanapozina mendrika ho saziany lalàna mafy indrindra satria famonoana olona zay zao ny zavatra tokony ho hita amin'ny ora farany hoe rehefa tratra zany ny nanapozina de andrasan'ny olona ny fitsarana azy sy ny didim-pitsarana miatra am'izany olona zany am'izay nanao an'izay sady azo atrehana zay zao zany ny tanjona tadiavintsika re olona
hoe hotadiavana hoe iza nanao an'le izy de mandeha le fitsarana de mandeha zany ny rehetrarehetra de hita eo hoe iza meloka de miatra ny sazy zay le izy fa tsisy zao ny ohatra ny terena manao teryvaimanta ny fitondram-panjakana sy ny fitsarana le olona sasanao sady tsy tompokavana ny tsinitsinina fa mpanao politika de manao teryvaimanta avoay aingana amin'ny marina zao de zao io angeny ao anaty fanadihadiana misy antanatohatra be le mpanao politika miakatra inao manjery ny sasany amin'ireny débat reny de so ihany fa zay aloha isorako ny docteur Jaurès kosa aloha tena mialatsiny manonona kely ny anarany hoe tena napetra ny tontolo amin'ny mampitsabo ao anivon'ny resaka dokotera mahakasika an'iny zavatra iny tena félicitation misaotra azy fa reo niady hevitra taminy de zao mitady par tous les moyens zany de voatonona le terme technique de ina moa izy ina moa le diabolisina vele izy de misy terme technique nampiasainy zareo fanapozinana ve sa empoisonnement sa botulisme oui lasa misy mahay manazava be le resaka sekaraza ao anatin'le izy de aingoaingona samihafa de lasa botulisme kokaja zao salabo zao ranona ohatra zao salabo non sainy ihany le zavatra tokony ho discuteny ao anatin'le izy de aza mitady hiriky any tenisake tena tsotrateleke le olona amampanohatra ndray tsy mpitsabo any tsy nianatra fitsabony fa efa betsaka aloha ny hoe resaka fahampizinana ara-tsakafo ny tranga na teto Antananarivo natambola tsisy Facebook rehefa misy foana zany isa-taona ary matetika ao anatiny hoe mariage fety-pianakaviana mariage eo ihany koa ny resaka hoe komunia voalohany batemy de saika ahitana an'izany foana matetika ary miteraka resabe eny amin'ny fiarahamonina fotsiny le izy satria tsy miparitaka tamin'ny Facebook fa ny dokotera malagasy indray indrindra ny ao amin'ny Azera efa manana traikefa mikasika an'ireny matetika ary raha misy maty ara mety hoe tsy betsaka fa vitsy satria efa ampitraikefa zany raha ny dokotera malagasy amin'ireny hoe fampizinana ara-tsakafo ireny satria tranga matety pitrangy reny eto Madagasikara tsy hoe omaly na androany misy an'ireny fa efa misy foana ireny isa-taona fa rehefa sendran'le tamin'ity moa zany fanesesy de mandeha be miresaka etseroa ka aleo ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro filaminina ny polisy sy ny gendarme zay efa mandray tanany fanadihadiana io sy ny ao fitsarana no amantatra an'izay ary ao anatin'izay fanadihadiana zay aza terentsika aza ataontsika teryvaimanta ireo tompona andraikitra maro samihafa zay manao ny antsoa zavatra ao anatin'ny fanadihadiana ikaroana amin'ny marina mikasika an'io sy ny ao anivon'ny fitsarana fa aleotsika miandry ary raha tsy natoky de manao vandromaso mihitsy manao vandromaso aloha rehefa hitanareo any amin'ny farany mihitsy hoe io fa verenjavona le izy de zonareo amin'izay mitabataba hoe to verenjavona le izy zavatra satria ny fitondram-panjakana sy ny ao amin'ny fampanaovana efa namme toko zany fa tsy maintsy anaraka hatramin'ny farany an'ity raha ty ary mizotra tramo fanadihadiana amantatra hoe iny tranga iny izy nanao an'iny de tsy maintsy hitantsika eo ary ny teo amin'ny fampanaovana fiveriko hatrany efa namme alalina andreo mpisolo vava andreo mpitory zany hoe afaka mijery ny antota taratasinady izy ireo afahanjareo manaraka akaiky satria zoan'ny mpisolo vava ihany koa zany hoe inona marina ny tena zavatra tao anatiny iny raha miteny moa ny fampanaovana hoe efa fantatra le singy zay nahafaty tao anatiny iny de takin'ny olona avoa ny anarany eo ary rangaty itsika tsy nafantatra n'izany zavatra zany vola misy olona mandany vola makarena mitetim-pomasy mitety hanina ria amonona olona manodidina azy na olona tsy mifanara-tsaina aminy maika io fa tenenao amin'ny vahoaka malagasy hoe teny anaran'le pozina ngambany de misy sanandro tonga de mitady an'io fotsiny no ataony asa ary horipaka eto tsika menakavy satria famono eto rehefa fantatra io fa le mpisolo vava mananjo afaka mijery an'izay eny anivon'ny fitsarana ao amin'ny atota taratasinady dokotera koa manana an'izay tsy ambaratelony ao anatin'ny tontolo de tsy ambaratelony fanadihadiana ihany koa tsy tokony ho fantatry na mpitory na nitoriana fa ny mpisolo vava ny tokony mananjo afaka mijery an'ireny dossier reny de zay ary ty ara moa isorina ny fampanaovana zay miteny moa raha mato mpampan'olo-lalàna hoe mandritry ny fitsarana de afaka manatrika eo isika afaka mijery hoe manam-pirofo
hoe ia manahoana sy manahoana fizotro ny fitsarahana io ireo voapanga reo nge afaka manday izy eo e afaka manaiky izy eo e eo tsika mahita azy hoe ny aiky ve izy sa tsy ny aiky izy dia anjarantsika rehefa aveo mandanjalanja hoe nanahoana iny zavatra iny fa tsy zao tsika mbola tsisy ninina mbola ao anaty fanadihadiana dia efa io moa malagasy ao anatin'ny Facebook io sady lasa mpitsara lasa gendarme lasa polisy lasa dokotera lasa professeur lasa mpitazona laboratoire lasa mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpisolo vava sy ny rehetrarehetra dia olona anankiray ao anaty fanehoan-kevitra ao anatin'ny Facebook io mitana an'ireo kasikety be dia be ireo kasikety efa fito notazominy rehefa miresaka ianao aty lasa mpitsara izy miresaka ianao ary dokotera izy miresaka ianao ary mpitazona laboratoire izy miresaka ianao ary polisy izy miresaka ianao ato gendarme izy izay zavatra ahitanao anazy dia io izy fampotra miseho amin'ny endriny maro samihafa dia tsy haiko hoe tsika malagasy hoe tapaizana daholo mihitsy ao anatin'ny reny rehetrarehetra reny fa io zany na miteny raha le tompona andraikitra hoe zao ny tokony atao dinga natao dia izay ao anatin'ny sainy eo ihany iny ihany mila tanterahany fa hoe fandanian'andro fotsiny reny teny atao gauche droite reny fa ty anaty ihany ny marina amafisina amintsika ry mpiaino jaina disa tisa mpianakaviana iny tao anatin'ny tontolony ady tao anatin'ny fianakaviana tao nisy ny toe-javatra ohatran'iny dia zao efa miakatra eo anivon'ny fitsarana sy ny tompony andraikitra samihafa ny raha amantatra ny hoe iza no nanao an'iny famonoana olona tamin'ny fanamposina ra-sakafo niny pozina nrakoavana be na moizana aina samihafa iny zay ny tontolo hoatrehantsika ao anatin'iny amin'ny alakamisy zany amin'ny alakamisy ariva amin'ny valo alina zany dia samy manaraka ny ainao manjery-panjakana fa dia hitafa mivatanao ny filoham-pirenena miaraka amin'ireo olona izay nasainy matapatatra zavatra maro mahakasikasika an'iny raha ambomalaza iny izay fa mbola misy tenen'i Jean Claude hoe fa iroso amin'ny fandraisana ny antso amin'ny findray isika tony foana ry izay eto amin'ny okazava dia tsy mitsahatra ary tsy amandalitra mihitsy ny mpiaino mametraka ny fitezana mendrika milaza ny vaovao tena marina manaja ny olom-pirenena ao anatin'ny sehatra rehetra zay no imasoana eto mpiaino an-tsaina ny faharoa dia averika any hoe mila tonontsika ary azoko antoka fa efa samy mahafantatra matoa mivainty ny hevitra zay tsy mifanandrify amin'ny zavatra tokony ho izy tsika ao anatin'ny fanehoan-kevitra dia inoko marimarina fa mba misy ny zavatra tsara mety fantatritsika ao anatin'izay ka tany mafy zay zavatra tsara zay tany mafy zay fahalalana ananana zay ao anatiny hoe fijerena ny zavatra tena araka ny tokony ho itsiny zay ny momba n'iny resaka iny ny faharoa eo amin'ny resaka hoe sadeky tena azo raisina tokoa ny fanehoan-kevitry le olona teo ny hoe ho avy ny fivoriam-ben'ny sadeky dia atao daholo zay atao hoe mety avery reperatsika amin'ny fanakorotana-tsaina zany sy ny fanakorotana-kevitra satria nahoana na zareo mamantatra an'io ary dia fatany tsara ny tanjaka zany atao hoe sadeky zany eo misehatra amin'ny fifandraisana amin'ny andro velany donc zany tafiditra ao anatin'ny fampivelarana goavana ty Madagasikara tsika ty zay nentin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ka tonga amin'ny tanjona ngezabe ary izy raha teo moa no filohan'ny sadeky dia efa hita sady zany le masoandro ngezabe zay azo eritreretina hoe hiposaka eto Madagasikara ao anatin'izay hoe sehatra mifampandrosoana goavana zay mazava ho azy zany fa misy malahelo
amin'ny mety ho fandrosoany Madagasikara noho nylay inona noho nylay toetra tsy mendrika na mpiarina tao anatin'ny fitantanana ka tia tokoa tonga amin'le fitenenana hoe niova satra niova andrina mamsoa niova ny zavatra rehetrarehetra lalaka hafa indray ny izorana zany ao anatin'le izy fa tsy te hiaina tsony amin'ny resaka kaboraraka sy ny zavatra mety hoe namboatra ny firenena sy ny zavatra mety hoe nanelingelina amin'ny fiainam-bahoaka nandritra an'izay fotoana 4 taona zay enjana be de tsy mba fierté atsika kosa aveo hoe tonga tena filohan'ny sadeky le filoham-pirenena ary ny sehatra iraisam-pirenena goavana be nge zany ary etsiko ny resaka arabaritra sy ny resaka ekônomia sy ny sisa tombony ngeza be zany ho an'le malagasy satria nahoana malagasy nge mba tia mandraraha koa fa mila fanampiana mila fahalalana betsaka izy ka de inona marimarina fa mba efa mba manomboka misafosafotra toejavatra zay ka ozy za hoe ohatsika tsy ho voarebireby ny any amin'ny resaka hoe fanakorotana-tsaina ka andrebirebiny saitsika rehefa kelikely eo mety iseho tokoa ny resaka hoe resaka sadeky sy ny anina fa rehefa nyzoina tokoa azo eritreretina tsy ho amarinitsika zato isan-jato aloha fa azo eritreretina ny hoe sakatsakana ve ny ataon'ny sasany amin'ny fisian'izy io asa makasitraka makatelina ariva amin'ny fitorany famerenina toy ny mazatra sorany ianao mamsoto amin'ny lafiny teknika mampatrika sy Jean-Claude Lemalala niaraka teto tao anatin'izay fandarana okazava zay veloma tompoko